Allô, miarahaba anao indray dia tonga soa ito fandaharana tanora miavaka, ilay fandaharana iarahantsika mamaky, mity dia miaina ny tenin'Andriamanitra. Androany indray tsika anohy le zanam-pandaharana hoe aza vao any baiboly. Dia miditra amina lohahevitra vaovao indray zany tsika izay nampitondraky lohateny hoe ny firafitry ny baiboly. Raha ohatra tsika tamin'ny lohahevitra voalohany tao anatin'ity zanam-pandaharana ity resaka momba ny endriky ny baiboly, androany indray zany tsika hiditra amina zavatra lalindalina kokoa amin'ny fahafantarantsika ny mombamomba ny baiboly. Ny ao anatin'ilay hoe ny endriky ny baiboly raha tadidinao, raha nijery ianao dia teny hoe ny votoatin'ny lohahevitra iny zany dia hoe ny baiboly misy fizarana roa, baiboly kristiana aloha zany misy fizarana roa, misy ny testameta taloha dia misy ny testameta vaovao. Dia ny tenenao hoe ny testameta taloha io ihany le baiboly hébreu, tsy misy miala, tsy misy mitombo fa io testameta taloha io le baiboly hébreu ihany. Dia io ny fototry ny soratra masina, ao zany ny tena soratra masina. Dia le testameta vaovao izy fanampiny le soratra masina fototra izay hitantsika ao amin'ny testameta taloha na le ao amin'ny baiboly hébreu. Izay ny mombamomba ny endriky ny baiboly. Androany indray tsika ao anatin'le hoe firafitry ny baiboly tena hijery mihitsika hoe manahoana fizotran'le tantara izay hita ao anatin'ny soratra masina io, satria tsy vitany hoe soratra masina fotsiny ny ao anatin'ity baiboly ity fa tena misy tantara tiako tenenina, tena misy fiandohany dia misy fiafarany manomboka any amin'ny Genesis mandrapatonga any amin'ny Apokalipsy. Hoatoroko anao exemple kely anankiray ahafantaranao hoe tena amin'ny teny frantsay le izy hoe narration. Hitanao ohatran'le tsy mampitovy zavatra tsy tokony hampitoviana fa mba ahafantaranao fotsiny hoe manahoana le hoe narration, ohatran'le conte, ohatran'le dessin animé jerentsika misy conte an-jazakely hoe il était une fois, dia ohatra hoe misy princesse, ohatra hoe Cendrillon, Blanche-Neige, il était une fois un royaume, sy ny sisa. Dia any farany amin'izay hoe ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants na zavatra ohatra izany. Dia jereo amin'ny baiboly vao manomboka amin'ny toko voalohany, andininy voalohany ao amin'ny Genesis, vakiko amin'ny teny frantsay misy hoe au commencement, vao manomboka dia tonga dia izay, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Dia izay ny toko voalohany, andininy voalohany, tena mifanombohany mihitsy zany ao amin'ny Genesis. Dia rehefa mijery indray tsika any amin'ny Apokalipsy, le toko farany amin'ny Apokalipsy, toko farany amin'ny Apokalipsy toko roa amby roapolo, chapitre 22. Dia zavatra hitantsika indray misy hoe et ils régneront pour toujours. Zay. Les fehezanteny Ray manontolo amin'ny teny frantsay hoe il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour toujours. Hitanao zay amin'ny voalohany le izy hoe au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Dia any farany hoe et le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour toujours. Zay fehezanteny zay roa zay dia ahafantarana hoe narration amin'ny teny frantsay, tantara ny ao anatin'ity baiboly ity, tena misy fiandohany dia misy fiafarany, tsy kisendrasendra io fa tena voalohany indrindra aloha araka ilay resantsika hoe ny soratra masina dia nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra, izany hoe ny fanahin'Andriamanitra no manome inspiration an'le olona manoratra,
fa le olona manoratra koa manana compétence ve ny azoko ilazana zany ye manana compétence izy amin'ny fanoratana nomen'Andriamanitra izay talenta manoratra izay izy dia tsy kisendrasendra le izy fa tena nataony zareo fanahiniana mihitsy hoe atomboka amin'izay hoe zao ny zavatra nisy tany am-piandohana dia zao any fiafarana mba ahafantarantsika mpamaky hoe tantarany io zavatra io tsy vitany hoe tenin'Andriamanitra tsy vitany hoe soratra masina tsy vitany hoe nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra fa tena tantara le izy dia izay zany no jerentsika androany mazava ho azy tsy tonga dia hiditra lalina ho antsika fa mandeha tsikelikely hiditra milalindalina kokoa dia lalindalina kokoa dia lalindalina kokoa fa ny androany zany tsika hijery hoe manahoana ny fandehan'io tantara io manomboka ny am-piandohana ka hatrany am-piafarana io tantara amin'ny baiboly io zany azo sokajiana ho séquence miisa 12 azavaiko inona maha 12 azy le séquence tiako tenena zany ohatrany hoe manomboka zao le tantara dia hoe nisy zao dia zao dia zao dia zao dia nijanona teto tapitra iny dia ny séquence vaovao indray manomboka amin'izao dia nijanona treto dia tapitra indray iny dia ny séquence manarak'izay indray nanomboka amin'izao indray dia nijanona teto ohatr'izay zany le tiako tenena amin'le séquence dia rehefa jerena le tantara amin'ny baiboly manomboka amin'ny Genesis mandrapatonga any amin'ny Apocalypse dia azo sokajiana hoe ty misy séquence voalohany ty misy séquence faharoa ty misy séquence fahatelo rehefa isaina le izy mandrapatonga any farany baiboly miisa 12 io séquence io zay zany le zavatra mila fantarina voaloha dia fantarina manarak'izay reo séquence miisa 12 reo mbola azo sokajiana indray mandeha atao groupe hoe ny séquence telo voalohany azo atao groupe iray satria ohatrany hoe le tantara mahakasika ataoko hoe lohahevitra anankiray dia le telo faharoa indray atao anaty groupe iray hafa indray dia le telo fahatelo groupe iray hafa ohatr'izay daholo zany mandrapatonga any amin'le séquence faha 12 zany hoe ohatra jereo nge ty tanaky misy hoe groupe 10 zany dia ao anatin'ny groupe iray misy séquence telo groupe faharoa misy séquence telo ny groupe fahatelo misy séquence telo ohatr'izay zany mandrapatonga ty dia jereo raha manao calcul kely hoe 3 ny ao anatin'ny séquence ao anatin'ity groupe iray ty 3 fois 5 15 miampy an'le séquence iray farany izay tsy ao anaty groupe izy satria izy rery zany dia manome 16 zay zany le ataoko hoe firafitry le azo isokajiana an'le tantara ao anaty baiboly dia hojerentsika rehefa avy eo indray hoe inona indray ny séquence isaisany reo séquence anaky 12 reo zany inona avy indray ny ao anatin'ireo le séquence voalohany mahakasika an'inona séquence faharoa mahakasika an'inona sy ny sisa nda ho azy jerentsika izay atombokontsika amin'ny testamenta taloha zany le izy mazava ho azy satria manomboka ny baiboly ny tantara hita ao amin'ny testamenta taloha sy le sokajy teneniko teo le séquence hita ao amin'le tantara testamenta taloha zany mbola azo sokajiana roa indray azo atao 2 parties ny partie voalohany manomboka eo amin'le Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao ao amin'ny Genesis zany mandrapatonga any amin'ny zanak'Israely Israelita tonga ny tany Kanana any amin'le tany nampanantenan'Andriamanitra dia zay zany ny partie voalohany dia ny partie faharoa indray manomboka amin'ny zanak'Israely nanomboka nanorina fanjakana dia mefarana any amin'le zanak'Israely niverina avy any Antsisy-tany avy any Babilôna zay zany le deuxième partie dia ndao azy jerentsika indray hoe inona indray ny séquence hita ao amin'le première partie dia inona le séquence hita ao amin'ny deuxième partie ny séquence hita ao amin'ny première partie mazava ho azy avy any amin'ny Genesis zany dia le araka le teniko teo hoe le Andriamanitra nanorina an'izao tontolo izao nanamboatra an'izao tontolo izao amin'ny teny frantsay zany hoe la création et la chute
le chute zany a le fotoana nanontany olombelona voalohany, zany hoe nanontany Adama sy Eva. Toizako le séquence ataoko amin'ny teny frantsay le izy satria amin'ny teny frantsay le zavatra soratako ato fa azavaiko tsikelikely any le izy amin'ny teny malagasy. Ny séquence manarak'izay dia le hoe l'alliance abrahamique, zany hoe ny fanekena nataon'Andriamanitra miaraka tamin'ny Abrahama. Dia mandeha indray ny tantara, ny séquence manarak'izay indray dia le zanak'Israely, le Israelita zany miala avy any Egypte, izay le antsoina hoe exode. Dia mandeha indray ny tantara tonga any amin'le hoe faneken'Andriamanitra miaraka amin'ny zanak'Israely teo amin'ny tendrombohitra Sinai. Efa fanekena roa zay zany nataon'Andriamanitra. Dia mandeha indray ny tantara le séquence manaraka indray mitantaran'le zanak'Israely tany efitra, tany amin'ny désert. Dia séquence manaraka n'iny tonga any tany Kanana amin'izay zareo, any amin'le la terre promise. Dia tapitra eo zany ny fizarana voalohany ao amin'le tantara izay hita ao amin'ny testamenta taloha. Miditra amin'le deuxième partie indray tsika, le fizarana faharoa izay hitantsika mbola ao amin'ny testamenta taloha ihany. Manomboka indray io izay teo ny nanorenan'ny zanak'Israely fanjakana. Dia mandeha ao ny tantara hoe inona avy ny zavatra nisy nandritry n'ireo fanjakana tao Israely ireo. Dia mandeha indray ny séquence manaraka mitantaran'le mpaminany sy ny zavatra rehetra nytenenin'ny mpaminany talohan'ny zareo nalefa sisy tany Babilôny, talohan'ny zareo babo zany, babon'ny Babilôniana. Dia eny elanelan'iny mandeha ny fanoratana ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe la sagesse. Le sagesse teneny eto zany eny efa endrena ihany no fandikana azy amin'ny teny malagasy fa le zavatra soratana ohatran'ny hoe mpitoriteny na ecclésiaste, le soratra nataon'ny Solomon reny, tonkiran'ny Solomon, inona koa ny salamo izay nataona mpanoratra samihafa fa ny ankamaroany moa zany le tena malaza indrindra dia ny salamo nataon'i David, ny soratan'i David. Reny zany le tiana tenena amin'le hoe la sagesse d'Israël, eo anelanelan'le tantara reny zany mba misy an'ireny kely aloha. Dia tantara manaraka ny indray ny mpaminany sy ny zavatra nysoratan'ny mpaminany nandritry ny zareo babo tany Babilôny, nandritry ny zareo nalefa sisy tany Babilôny. Dia ny tantara manaraka n'iny fiverenandry zareo avy any Babilôny, fiverenandry zareo avy any an-tsisy tany. Dia ny séquence manarak'izay indray ny zavatra soratan'ny mpaminany, ny mpaminany rehetra tao aorianan'le fiverenandry zareo avy any Babilôny. Dia ny tantara ataoko hoe séquence na tantara manarak'izay mandravina, tantara mandravina izay rehetrarehetra nanomboka tamin'ny fizarana voalohany ka hatramin'ny faran'le fizarana faharoa izay. Izay zany ny fandehan'le tantara hita ao amin'ny testamenta taloha. Dia rehefa avy eo antsika hiverina amin'iny indray fa ho jerentsika hoe inona avy ireo boky ireo, ireo boky ao anaty baiboly ireo arakaraka ireo séquence an-tany isaiko ireo. Andao aloha tsika hijery hoe manahoana indray ny ao amin'ny séquence hita ao amin'ny testamenta vaovao. Ny ao amin'ny testamenta vaovao araka ilay efa tenentsika tamintsika nanao an'ilay loha hevitra hoe ny endriky ny baiboly fohy kely satria tadidinao ilay teny hoe un quart ny baiboly ihany ny testamenta vaovao. Dia dikan'izay tsy dia misy zavatra betsaka zany. Ny séquence hita misy fizarana voalohany sy fizarana faharoa ihany koa aloha ao amin'ny testamenta vaovao fa fohy le izy. Ny fizarana voalohany misy séquence roa ao amin'ny fizarana voalohany. Séquence voalohany ao amin'le tantaran'i Jesosy izay nisoratan'ireo évangéliste ireo. Zany hoe ny séquence voalohany zany le évangile, le filazantsara, le anakefatra le Matthieu, Marka, Luka, John. Dia apiko ao anatin'izay le boky ny asan'ny apôstôly satria ny tena marina ny boky ny asan'ny apôstôly taloha
mitambatra amin'le bokyny filazantsarany Lioka satria Lioka ihany nanoratra an'le filazantsarany Lioka sy le asany apôstôly. Boky ray ihany io taloha fa taty aoriana taty le izy satria lava be de nizarain'ny kristianina ho roa de lasa boky roa hoe ray filazantsarany Lioka de ny ray asany apôstôly. Fa averiko indray zany amin'le hoe fizarana voalohany de le séquence hita ao zany de ny filazantsara nosoratan'ireo évangéliste efatra reo sy ny asany apôstôly sy ny zafaty tsy tantara fa taratasy, le taratasy rehetra nisoratandry Paoly, taratasy nisoratandry Petera, taratasy nisoratandry Jona, Juda sy ny sisa. Reny zany no hita séquence hita ao amin'le fizarana voalohany. De farany indrindra ao amin'le fizarana faharoa de hita ao ny fanambarana, boky fanambarana. Zany hoe le séquence ny fanambarana io zany manomboka tamin'ny fotoana nanoratana fanambarana iny ka hatramin'izao tsika amin'ny teny zao. Ohatra hoe mbola séquence ray foana zany iny satria iny ny farany. Tsikitsininy zao efa amin'ny andro farany efa miaina ny andro farany de efa mamarana an'le tantara zany tsika zao. Parenthèse kely fotsiny zay mahatonga an'le hoe miomana fa efa ho avy ny tompo, efa ho avy Jesosy satria efa mamarana an'le tantara tsika zao. Bon, akatoko le parenthèse fa zay zany amin'ny ankapobeny le fandehan'le tantara. Raha ohatra hoe mbola tsy azonao tsara le izy andao indray tsika hijery hoe inona avy ireo boky isaky ny boky ao amin'ny baiboly zany isaky ireo séquence ny tany isaiko teo ireo. Andray ary hijeren'izay ho jerentsika tsirairay ireo boky rehetra ao anaty baiboly ireo arakaraky le séquence ny teneniko anao le tany isaiko anao teo. Tena hoe tsirairay mihitsy manomboka any amin'ny Genesis mandrapatonga any amin'ny Apocalypse. Zao zany ny séquence voalohany le hoe la création et la chute ao amin'ny Genèse no ahitantsika an'izay tantara zay ao amin'ny bokyny Genesis zany. De le séquence manaraka l'alliance abrahamique zany hoe le fanekena nataon'Andriamanitra miaraka amin'ny Abraham. Io séquence io koa mbola ao amin'ny bokyny Genesis ihany ny ahitantsika azy, livre de Genèse. De séquence fahatelo manaraka izay indray le hoe l'exode depuis Égypte zany hoe le fotoana nialan'ny zanak'Israely avy any Egypte andeha ho any tany Kanana iny zany ao amin'ny bokyny Exodus ny ahitana an'izay. Boky telo zay ny hitantsika. Boky manaraka indray ao anaty zavatra le séquence le hoe l'alliance au mont Sinaï zany hoe le fanekena nataon'Andriamanitra miaraka amin'ny zanak'Israely teo atendrombohitra Sinaï ao amin'ny Leviticus indray no tena ahitana an'izay zany hoe efa manomboka any amin'ny Exodus efa manomboka mitantaran'le le fanekena izy fa ao amin'ny bokyny Leviticus zany tena mivalapatra tsara le tantara de ao ny tena misy hoe inona avy ny fifanarahana na fanekena nataon'Andriamanitra miaraka amin'ny zanak'Israely. Manarak'izay ny séquence fahadimy de le hoe dans le désert na hoe tany efitra. Indray ny bokyny Isa na amin'ny katolika raha tsy diso diso raha tsy zay fa raha tsy diso atao numérie ny filaza azy amin'ny katolika fa boky ray ihany io. Za miteny hoe Isa satria za voataiza ao anatin'ny antoko-pivavahana protestante. De zay indray zany ao amin'ny le séquence fahadimy le hoe any tany efitra ao amin'ny bokyny Isa indray zany no ahitantsika an'iny. Séquence manaraka indray séquence fahaenina le hoe la terre promise zany hoe efa tonga ny tany Kanana amin'izay le zanak'Israely. Indray bokyny Joshua de bokyny Mpitsara. Ao anatin'ireo boky anankiroa ireo indray no ahitana ny tantaran'le hoe zareo tonga tany tany Kanana le voatonga iny zany. De manarak'izay séquence fahafito. Séquence fahafito indray de hoe montée et chute du royaume d'Israël zany hoe ao indray zany mitantaran'ny zavatra nitranga rehetra tamin'ny fotoana ny Israely efa nanana fanjakana.
Zay tantara zay indray hitantsika ao amin'ny bokin'ny Rota, ao amin'ny bokin'ny Samuela, dia ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka. Bokin'ny Samuela zany, le Samuela voalohany sy le Samuela faharoa, dia bokin'ny Mpanjaka indray le bokin'ny Mpanjaka voalohany sy ny Mpanjaka faharoa. Zay indray zany ny ao amin'le séquence fahafito. Séquence fahavalo indray ao amin'le hoe les prophètes avant l'exil, zany hoe tsy tantara ntsony moa zany dia fa manomboka amin'izay zany le fananarana sy fampitandremana rehetra avy amin'Andriamanitra zay nozarain'ireo mpaminany ireo talohan'le fotoanandry zareo babony Babiloniana. Dia zay tantara zay indray sy ireo teny sy fampitandremana rehetra nataon'ny mpaminany ireo hita ao amina bokin'ny mpaminany maromaro. Tany isaika eto le izy bokin'ny Isaia, bokin'ny Hosea, bokin'ny Joela, bokin'ny Obadia, bokin'ny Jona, bokin'ny Mika, bokin'ny Naoma, bokin'ny Habakuka, dia bokin'ny Zefania. Zay angamba ny amakiana azy amin'ny teny malagasy. Dia zay boky ny tany isaiko rehetra teo zay no mitantara an'le tsy mitantara moa zany za koa mitantara foana ny tenengy satria hoe tantara le izy, fa ny amin'ny bokin'ny mpaminany moa zany tsy dia tena mitantara be izy fa fampitandremana sy fananarana ny tena betsaka ao anatin'ny bokin'ny mpaminany. Eny na dia mety hoe misy tantara kely ihany reny tsy efa neny. Dia ny séquence manarak'izay indray le arak'ile tenena teo hoe le misy hoe la sagesse d'Israël, zany hoe entre an'ireny safotofoto tantara misafotofoto be zanak'Israely reny dia mba misy zany ny fahendren'ny olona sasatsasany tao Israely dia ao anatin'izay zany bokin'ny Salamo, bokin'ny Joba, bokin'ny Ohabolana, bokin'ny Mpitoriteny, ny Tonkiran'i Solomona. Zay zany boky ahitana an'ireo fahendren'ny zanak'Israely ireo. Dia séquence manarak'izay indray séquence fahafolo dia momba an'le fampitandremana sy fananarana avy amin'Andriamanitra foana nataon'ny mpaminany zay efa amin'ny fotoana zareo efa babony Babilona, zany hoe efa tany tsisy tany zareo tamin'io. Zay le hoe les prophètes de l'exil, efa mpaminany efa tamin'ny fotoanandry zareo tany tsisy tany zany le tantara hita ao amin'ny bokin'ny Jeremia, ao amin'ny bokin'ny ina moa Lamentation, bokin'ny Fitomanina, dia bokin'ny Ezekiel. Zay indray zany ny boky ahitana an'le tantaran'ireo mpaminany tamin'ny fotoana tsisy tany ireo. Manarak'izay ny séquence faha-raika ambin'ny folo. Séquence faha-raika ambin'ny folo dia zareo efa le verina avy babo tany Babilôna, verina avy any tsisy tany zany ny zanak'Israely dia amin'io indray mitantara indray ny Ezra, bokin'ny Ezra zany mitantara an'le zareo efa verina avy any Babilôna, bokin'ny Nehemia dia bokin'ny Estera. Manarak'izay ny séquence faha-roambin'ny folo. Séquence faha-roambin'ny folo zany dia ireo mpaminany indray izay mampitandrina foana sy mananatra foana avy amin'Andriamanitra zany tao aorianan'le fotoana zareo tany Babilôna. Zany hoe efa tao aorianandry Nehemia, efa tao aorianandry Estera, efa tao aorianandry Ezra zany dia tao indray nisy mpaminany nanoratra indray dia izy ireo mpaminany Daniela, mpaminany Andrazikely mpaminany Daniela, mpaminany Agaya, mpaminany Zakaria dia farany mpaminany Malakia. Raha ohatra ianao ka efa mpamaky baiboly ihany dia fantatrao hoe mijanona eo amin'ny bokin'ny Malakia ny testamenta taloha. Mijanona eo zany hoe le séquence voalohany hatramin'ny séquence roambin'ny folo, zay zany séquence hita ao amin'le tantara izay tantarain'ireo mpanoratra ny baiboly ireo zany avy ao amin'ny testamenta taloha. Manomboka eo amin'ny séquence fahatelo ambin'ny folo zany tsika mijery indray ny tantara misy ao amin'ny testamenta vaovao. Melohany resahako aminao le séquence misy séquence hita ao amin'ny testamenta vaovao dia mialatsiny fa
adiniko ny tenenao fa misy séquence fahatelo amby folo ao amin'ny testameta taloha rehefa tapitra zany le tantarany mpaminany sy ny zavatra rehetra nysorata amin'ny mpaminany le mpaminany tao aorian'ny exil zany de misy séquence anankiray izay mitantara mandravona an'le tantara rehetrarehetra nyteneniko tao anatin'ireo boky rehetrarehetra reny misy boky anankiray izay tantara mihitsy ny anaran'le boky ny tantara de ao anatin'io zany ohatrany hoe manao résumé an'le tantara rehetra nitranga nanomboka tany amin'ny fiandohany manomboka tany amin'ny Genesis mandrapatonga eo amin'le Malaky. Zay zany ao anatin'ny boky ny tantara de zay vao miditra any amin'le séquence manaraka le séquence fahaefatra amby folo zay ao amin'ny testameta vaovao amin'izay manomboka eo. Io moa zany tsy zoviana amintsika tsony efa haitsika loatra mino hoe ny ao anatin'ny le séquence le atsoka hoe Jésus et le royaume io zany hoe ny tantara momba ny Jesosy ny filazantsarany sy ny tantara momba ny fanjakan'Andriamanitra de hita ao amin'ny Matthieu, Marka, Luka, John. De mbola apiko an'le hoe asan'ny apôstôly araky ny teniko teo hoe ny bokin'ny Luka sy ny bokin'ny asan'ny apôstôly tamin'ny voalohany boky iray ihany fa taty aoriana taty le izy nizaraina ho roa satria lava loatra le izy. De manarak'izay ny séquence alohan'ny farany de ny séquence fahadimy amby folo izay nampitondraky lohateny hoe le peuple du royaume zany hoe ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny olon'Andriamanitra zany na ny zanak'Andriamanitra zay tianao mety daholo. De ny ao anatin'io indray le taty ny ao anatin'io efa ny tantara momba an'ireo olon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra ireo indray sy mombamomba andry zareo de hita ao amin'ny tsy boky tsony moa izy araky le efa niresantsika tamin'ny farany fa taratasy nisoratan'ny Paoly, taratasy nisoratan'ny Juda, taratasy nisoratan'ny Petera, taratasy nisoratan'ny Jona sy ny sisa. Le fahafantatritsika reny Romana, Korintiana, Galatiana sy ny sisa reny boky zafatsy boky moa zany fa reny taratasy reny. De farany indrindra zay ny séquence farany zany séquence fahaenina amby folo de séquence mitantara zavatra mbola hitranga, zavatra efa nitranga taloha fa mitantara koa na maminany ny zavatra mbola hitranga. De ao anatin'ny boky ny fanambarany zay na le boky ny apokalypsy efa niresantsika tao amin'le hoe le lohahevitra hoe ny endriky ny baiboly. Zay zany io séquence anankiray io tsy misy farany aloha io hatreto satria mbola miaina an'le izy tsika amin'izao fotoana izao satria tsika izao miaina an'le andro farany. De le zavatra hita ao anatin'ny boky ny fanambarana na boky ny apokalypsy ao anatin'ny miaina azy mihitsy tsika izao ary farana le izy tsy ho ela satria izay le mahatonga an'le hoe miomana fa ho avy tsy ho ela Jesosy satria tena ho avy tsy ho ela tokoa izy fa efa ao anatin'ny miaina an'le zavatra hita sy voasoratra ao anatin'ny boky ny apokalypsy tsika amin'izao fotoana izao. De zay indray zany ny firafitry ny baiboly izay nitatsika rehetra teo zay voatanisantsika daholo ny boky rehetra ao anatin'ny baiboly manomboka any amin'ny Genesis mandrapatonga any amin'ny apokalypsy manomboka any am-piandohana zany ka hatrany am-piafarana. Zany hoe tsika amin'izao fotoana izao araky ny teniko teo miaina an'le fiafarana mbola tsy fantatra zany ny tena farany indrindra fa ao anatin'ny miaina an'le tantara farany zany tsika izao. De ajantsika eo indray aloha zany ny fandaharantsika androany misy kely indray aloha zay de amin'ny manaraka indray tsika mijery boky asa tsy haiko hoe boky ny Genesis ve no ataotsika sa boky ny testameta vaovao. Za manko tamin'ny voalohany eritreretra hoe boky ny testameta vaovao no ataotsika voaloha satria moramora fa rehefa tena nandinika sarotra ihany andeha tonga de anomboantsika any amin'le any ampovoana any akaiky ny farany azy fa aloha tsika manomboka amin'le voalohany farafaratsiny tsika manao an'le boky dimy voalohany le antsoina hoe Torah, le boky ny lalàna mba efa mahafatapatatra zavatra tsika de tsy haiko ho hitantsika eo moa zany anomboka boky zany tsika ninona indray ny ao anatin'ireo manahoana indray zany ny firafitry ny boky isaky ny boky zany
zay zany no jerentsika amin'ny manaraka. Mandrapahatonga an'izay fotoan'izay toy mahazatra dia mirary soa anao sy ny ankohonanao foana ho tahian'Andriamanitra. Bye bye.